Hametraka tantara tsy maty-kosegny eo amin'ny tantaran'ny fiangonana Adventiste amin'ny tany Ampavito ny fitorenan'ny filazantsara lehibe izay ho atao manomboka ny taona 2024 antsoina hoe Impact 2025. Voagn'olo tanteraka ny distrikt'ny Antsiranana fanatanterahana ity hetsiky lehibe ity. Atsapanahy izay nialohavan'ny carnaval fampafantarana ny mponina eto Antsiranana ny fisian'io Impact 2025 io na ny fitorenan'ny filazantsara an-tanan-dehibe no nentigny nanokafana ny hetsiky ny alahady 20 Desambra lasa teo. Ny voavoan-draha maresaka amin'ny tanànan'ny Antsiranana ty ho an'ny fiangonana Adventiste dia hoe hetsika fitorenan'ny filazantsara izay mitondra ny lohateny hoe Impact 2025. Marina tokoa fa amin'ny taona 2025 no naovana azy fa dieny izao zany ao anatin'ny fanomanana sy fampafantarana eto amin'ity tanànan'ny Antsiranana ty zany hetsika fitorenan'ny filazantsara lehibe zany izay ataon'ny fiangonana Adventiste. Ka ny fomba nentigny nagnatanterahana zany tamin'ity androany ity amin'ny alalan'ny antsampanahy lehibe izay andraisan'ny fiangonana rehetra ao anatin'ny distrika anjara ny amin'ny fanatanterahana amin'ny alalan'ny antsampiderana. Ary aoriana zany dia misy ireo hetsika maro samihafa amin'ny alalan'ny asa fanasoavana ho an'ny fiarahamonina dia ahafahanay mizara ny fahamarinana ho an'ny tsirairay. Tanora sy ray aman-dreny maro nirotsaka nitsehatra amin'ny fitorenan'ny filazantsara amin'ny point de conférence mahery enimpolo izay iparitika eto Antsiranana ary tokantrano maro mivogno agnatanteraka ny seminaire Arabaivoly. Hotolorana feofanana avy hatrany ireo mpitoro teny ireo ny alahady 20 Desambra 2024 ho avy izao. Amin'izao dingana voalohany zao dia miasa amin'ny alalan'ny tarika madinika isa tokantrano, miasa ihany koa amin'ny alalan'ireo atao hoe vondrona izay manatanteraka ny dingana faharoa amin'ny alalan'ny fanambarana ny filazantsara ary ny dingana farany dia poinakoro lehibe izay iarahana amin'ireo avy Dilambato no ahafahana manatanteraka izany filazantsara fitorina lehibe ho an'ity tanàna Antsiranana. Ho tratra ary oharana ny tanjona 500 raha ny isan'ny membre eto Antsiranana no jerena hoy nambaran'ny tonia-panatanteraka ny FMN sady coach ny Impact 2025 aty Antsiranana Pasteur Kisinger Ramanantsoa ka magnentigna ny membre rehetra mba hiara-entigna amin'ny fitorenan'ny filazantsara ny tegnany.